Ry malagasy piraitan-drazana. Ny 4 Jolay no an'ny Amerikanina, ny voalohan'ny volana Aogositra no fetim-pirenen'ny Suisse, fa ny 9 Jona kosa de fetim-pirenentsika malagasy. Koa mijoro eto ny tenako, mitondra ny fiarabana amin'izay asaramanitra izay, ary ilaza ambangovangony ny toetra ra-pirenena izay tena miankina amin'ny aim-pirenentsika. Ny bozaka zokon'ny ahatra, ny sambo zokon'ny lakana, ary ny azafady kosa zokon'ny azafady. Koa manao azafady aho raha nembana, tovanako hialantsiny ihany koa satria nitsino mantsy mahaiva mavesatra tsy zakany teo aloha arombako tsy mahazaka ihany koa. Koa raha afaka raha nitsiny fanalavava sy ny fondro fanalamolotra, dia voninahitra aneo an'Andriamanitra ny miavo indrindra, ary fiadanana aneo atsika izy rehetra zay tsara nameny ny atsara-po. Arabaina isika amin'izao fahatratrarana ny asaramanitra izao. Enganeo isika ka ho tratrany arivo-taona mitsingeringerinina indray, ka ho samy salama lavitry ny rofy. Izay no ela izay ny foy fa hiditra amin'ny tena vetindresaka dia mikasika ny fiainam-pirenentsika. Amin'izao akatoko ny 9 Jona izao dia ankalaza ny fetim-pirenena izay nazahoantsika ny fahaleovantena ara-politika isika. Tsindriko tsara hoe ala politika satria ny fahaleovantena ara-toe-karena dia mbola tsy manana isika. Ity saina izay atsangako atoriana ity dia ho atsangatsika rehefa tonga ny fahaleovantena ara-toe-karena. Ankehitriny anefa izany fahaleovantena ara-toe-karena izany dia tandy indomondoza vokatry ny ady any Ukraine sy any Russie. Inona no mifandraisana zany any amintsika? Fantatsika arenitsika tao vaovao angamba fa ankehitriny dia sahirana ny Europeana tsy manana gazy. Fantatsika anefa ary efa nalazaiko ombeny fa io huile pare-cio dia misy gazy hatrany amin'ny 5 milliards mètres cubes ao ambany ao. Fantatry ny ety zany ary efa nilaza mangingina izy fa misy solution amin'ny tsy fisian'ny gazy. Ka izay nilazako fa tandondomondoza io huile pare-cio. Fomba fahavelomany James Aratsima dia nitakitsakijany izahay momba an'io huile pare-cio miaraka amin'ny otrik'afo. Ankehitriny dia miantso antsika rehetra izay mbola velona ao akanga sisa nanamborana. Hotakitsika tsy misy atakandro io huile pare-cio. Ary ny lalana raha antsika dia izao. Ao anatin'ny fanarahana résolution izay nivoaka tao amin'ny ONU izay mitondra ny laharana 391/78 dia milaza ao amin'ny teboka fahaenina fa ny sekretera jeneraly ny ONU no tompona ndraikitra amin'ny fanatanterahana an'io résolution any ONU io izay milaza hoe averina amintsika malagasy ny huile parsa anankidimy. Koa izany dia mila fietsehana zao dia zao fa ny vahiny dia efa mitsiriritra satria poretiny tsy fisian'ny gazy. Vokatry ny ady tamin'ny Ukraine sy Russie ihany koa dia ankehitriny dia tsy ampy koa ny matière première mikasika ny vy, ny aluminium ary ny nickel eran'izao tontolo zao. Izay zavatra zay ihany koa dia mitaky koa an'ireo pays industrialisé hitrandraka aingana dia aingana ny vy atsika sy ny bauxite any amintsika. Efa heno ny projet ko hanao motoculture. Ka noho izany tsy afaka miandriandry intsony isika fa zao dia mila sécuriser ny minerai rehetrarehetra. Faharoan'izay ny volamenatsika dia raha ohatra ka ireo mpitondra ireo no atao hoe mpiambina, ohatrany hoe mpiambina an-tsatokady, mpiambina tsatokady, mpiambina ny tsatokazo ao anatin'ny ekipa fanaovana baolina dia mamotsitra ireo, mamotsitra satria mamono tena. Very ny volamenatsika tratra ny Afrique du Sud, tratra ny Comore, tratra ny Seychelles, tratra ny Maurice. Ary ankehitriny dia ao anatin'ny birao amin'ny ministra mihitsy no very ny volamena 930 kilao. Amatona volamenatsika tsy fantatra ny lalany fa ireo aloha ny tratra. Ka noho izany raha nanao baolina isika ka mamono tena ny gaolina dia tonga dia omena carte rouge zao dia zao. Mbola tsy fantatra zay tapakitsika malagasy fa ny fantatra fotsiny ary tokony eketsika rehetrarehetra dia gabo raraka ary tantely afadrakotra ny firenentsika. Tsy voatazona intsony ny harem-pirenena indrindrindrindra volamena fa dia any Dubai daholo any voafantatra hoe any ny efarany.
Ka noho izany de tsindriko indray ny tokony hijoroany reo olona ty tanindrazana rehetra mba hanao ny fikaonam-pirenena hiarovana ny arenatsika fa ankehitriny de migoragora ny fiarovana ny areny Madagasikara. Antsoko manokana ianareo amin'ny zandary satria ny fahamarinana ihany, ny fahamarinana ary ny fahamarinana irery ihany no anafaka atsika. Izay ihany koa no tsindrin'ny tompoky raha tsy mandrava nanao hoe ny fahamarinana sy ny tanindrazana ao amin'ny filamatra ny gendarmerie no antsoko anareo manokana no tokony ho lalana atsangatsika. Ka noho izany de miantso anareo manokana hoentiny miaramila mba hametraka ny filaminana amin'ny fanaovana ny fikaonam-pirenena. Fa tsy maintsy ny hery velona rehetra ao Madagasikara no miara-misaina sy miara-mandinika amin'ny kaondoha hoe ahoana no ametrahantsika Madagasikara voafehy ara-dalàna ao anatin'ny fahamarinana. Hiatrika fifidianana isika. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao de misy ireo vonona nanao ny fikaonam-pirenena izay maniry hametraka ny fifidianana mangarahara ary eken'ny rehetra. Misy kosa ireo atokon'olona izay tsy manaiky satria izay no mety natonga azy tamin'ny fitondrana tamin'ny taona 2024 de ny doublon izany. Koa ankehitriny mila maka safidy indrindrindrindra ianareo miaramila. Efa vonona ny FFKM hitantana ny fivoriana. Raha ny kabary zay lazaina le tenenina de mino fa manaiky zareo ny hitantana tsy amy hevitra fa hitantana ny fivoriana atao amin'ny fikaonam-pirenena. Resana ihany koa ny CFM mba hitarika reo entité roa reo hoe izy no mandrindry fa tsy mpamehevitra. Ny mpamehevitra kosa indray de ny mpanao politika rehetra, ny mpandrarà ary ny olon-tsotra satria mahakasika ny rehetrarehetra ny fikaonam-pirenena fa tsy ao anatin'ny mpanao politika irery ihany. Mba handehanantsika any am'le hoe fifidianana eken'ny rehetra. Koa izay tsindriko tsara ny fikaonam-pirenena de mila atao zao de zao. Manaraka izany ihany koa hanao fetim-pirenena isika zao. Mitodika manokana ho an'ireo izay tsy nandray karama. Malahelo de malahelo. Satria rehefa rariny ny fitakinareo, ny karamanareo, rariny zany anareo io. Ny alaheliko fotsiny de zao. Ny maramila izay mibaiko zay mandeha manapoitra ireo olo reo rehefa hitako ny zony izy. Zao teneniko anareo maramila na zandary, na polisy ihany koa. Tsy vola ny dadanareo ary tsy vola mamanareo no angatahanyireo olo reo fa volany anazy reo karamany ary atsembohany. Na karama izany na tambi-karama de volany zany ao anatin'ny lalàna anazy. Ny magaga ara de ny hoe nahoana no misy volany de atokany any amin'ny fanamboarana teleferika na anamboarana kianja-be na ohatr'izany nefa ny karaman'olona tsy alohanao. Amiko halatry zany ary mila fa na de adina ao anatiny hoe nakaiza ny volam-bahoaka. Faharoan'izay aoka ihany koa fa firenena tandalàna isika hosarahana tsara ny fahefana mpanao lalàna, ny fahefana mpitsara ary ny fahefana mpanatanteraka. Ka eo am'le fitsarana mpitsara no hitako hoe tara am'izao fotoana izao. Fantatro fa misy ny pression sy misy ny tsy afahanareo mihetsika fa tokony ianareo anana didy mba hanaporofo am'izao tontolo izao fa tany-tandalàna Madagasikara satria izany de misy fiatraikany amin'ny fanomezana volantsika. Rehefa tany tsy fantatra tsony naleha vola jereviny nanjo tamin'ny Covid-19 2 milliards amin'ny prévu vao nomena 598 millions de tsy tany nalehany. De ny Banque mondiale indray no miteny hoe verene volanareo. Nefa ny fitsarana de tsy nalala. Efa misy ny nataony ny taom-pandinika ny fitantanam-bola commissaire au compte hoe misy vola tsy nazava tao anatin'ny fitantanana ny Covid-19 noho izany tokony handray an-tanana avy hatrany ny fitsarana ohatra ny ety an-dafy manao ny investigation ahoana naveriny vola. De ao anatin'izay no manazava tsara amin'ny avoka ny valim-pitsara ireto ny olona nandaniana vola, ity tsy mazava, ity ny diso. Mitovy an'izay ihany koa ny doublon. Izy any tena ati-domotrotrika ny doublon. Fa raha mbola tsy tratra iny ka sanatry ny vava le olona nanao doublon tonga amin'ny fitondrana de tadidio fa tonga de triplon.
ny ary amin'ny fifidianana 2023 zao anefa tadidiny ny basy ifampitifirana ny antsy ifandrasana ary ny teny ifandaminana koa alao isika handinika toy ny olona civilisé mandinika eo izao ny tena zavatra marina fa tsy ifampitifitra fa nefa ny basy mantsy no miteny de nefa rany ane de iaraka ipetraka ihany tsy maintsy iara ipetraka andinika ka rehefa tena tia tandrazana de aoka ny tombontso ambonin'ny firenena nodinia ka noho izany dia miantso ny fotoanam-pirenena ary mangataka mba hisin'ny fitsarana ny doublon ny fitantanam-bola tsy mazava toy ny tany amin'ny knapsa izany ny tany amin'ny covid-19 nahoana ny kara-mampiasa ny tsy voaloha nahoana ny vola fanamboarana lalana izay nalaina tamin'ny vidina lasantsy ny solika efa azo tamin'ny vidina solika no tsy voalohany amin'ny fer ireny rehetrareny de mila fandiniana koa de mirary atsika rehetra nao fety sambatra tompoky lasy tompoky vavy ary de